amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatranotsika ny amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina olenesy ny olona olaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny youtube Yaoshua TV français afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yaoshua TV Yava Yaoshua TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay ny chinois zany dia Yava Yaoshua TV chinois reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yaoshua TV malagasy afaka mahita ny ino moa zany hoe ny fandarana ianareo avy atantsika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana Andramay Yava ho voninahitry ny ranomasina iarivavaka atsika saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao fametrahana ny voninahitranao taio izao teny izao dadamala Yayava aroka ho hamarinao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny lazao ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairy avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao saotra betsaka dadamala Yayava ao amin'ny anaranao Yaoshua naovana an'izany teny rehetra izany amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo raha fampianarana indray ny ambassadeur-n'i Yaoshua Eliano mandroso tokatranontsika eny amin'ny teny ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka be dia be ny tapatapaka mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany dia ilazana zatsika fa atao avy SMS ny izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98 ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny izany izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota dikan'izany afaka manota satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany zay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa in'ilay zanak'Andriamanitra iny no ny fa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany andrava an'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko andrava an'izany mihitsy raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona roa arivo taona na tsipitsipinyny eny amielo zay ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any efa tsy tonga saina dia anareo ny anareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany ntsony rehefa ampy zay roa arivo taona zay fa be loatra zay
na tsy himpindrentany amielo zay de tsy teniko tara kosa tara roatra natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavany Eliazy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy maninona fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsy rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy ny resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo no mbola misy saina noho le Jesus nareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho an'ny filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo le zatra tena mahavariana nge zany sazy zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany any ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy fa mpamorona eo Andriamanitra io dia zany any ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novinovy tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany ankely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo ny lahy daholo ny zatra rehetra dia very aty amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray iverenandray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany angety sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao zany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyle Andriamanitra marina fa za moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny te Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devolo zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devolo io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratran'ny olona dia melohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa izy dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsan'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ozy izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devolo ny fanena taminareo alay tomponareo tena devolo akitsira fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Aloha jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andininy fa Jaona 9 andininy fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy nanamerika anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Yahosoa za koa tsy manamerika anao zay le hoe le famindram-polo mandeha voalohany dia izy hoe za koa tsy manamerika anao ary eo aoriana le famindram-po amin'izay na le fanadiovana le teny manafaka anao dia misy toyny le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony zay zany nytoy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zahatra ny eolanao tamiko zao aza manota intsony ianao zay ny voalazany teny marina zany zay zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany aorianan'izay aza manota intsony aneny Jesosy kosa dia manontà foana fa rehefa avy eo mifona indray dia manontà ihany dia mifona jerevantsika deo aloha zay melony natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io valy teny midevolo miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony dia dinio zay miaraka aminao zany manao ko izy le miaraka aminao eny izy zay natsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5 Jaona 5:14 rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy dia hoy izy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo teny faharonina voaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao zany hoe zay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo zao ny voalazana soratra masina aty hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io tsy manao ratsy intsony nao tsika aloha isan'ny teny manaraka indray tsika aloha roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy hoe tafaraka amin'io Andriamanitra io zany vakentsika indray ny Jaona 1 dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany andao hidirantsika indray amin'ilay Jaona 1:1 ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy menakavy ao amin'ny 9 ato daholo Jesosy no miafina ty ny fefenan Jesosy ty Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsiny Jesosy Jesoa ity ny afenany Jaona 1:1 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika zay zany aloha zany ny teny voalohany zay hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra zay dia toy izao ihany raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatsika dia io faran'io ny tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatsika tazomin'ny Amerikanina io frantsay ny anglisy ny alemaina malagasy ny afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazan'io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly Jona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jona tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo Jona zao tsika miteny zao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i Jona no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Jehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany Jona zany nanohitra ny tenin'ny Jehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i Jona indray no miteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jona amin'izao tsika miteny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny ely hafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo Jona na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Jehosoa. Ka zay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia tenin'ny dada Iava. Tahaka ny Eliasy manohitra ny tenin'ny Jehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny Jona nareo satria nanohitra ny tenin'ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jona no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny Jona any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jona zany na tia lalanao. Fa i Jona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Jehosoa zany Jona zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Dia any amin'ny elo tahaka anareo rehetra. Dahora jerevantsika le fandehan'ilay teny azy. Inakena tonga ny Jona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dikan'ilay aty amin'ny 9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehovah zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra. Ny tenin'ilay zanaky ny avindrina fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy angamba nisy loatra jevantsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:35 sa 33. Jerevantsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia vory izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io. Ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga namiteny hoe tandremy ianao tsy misy Jona ny teny taminao mihitsy ny hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no te hanao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be ny teninao ambassadeur Jehosoa. Tena tsy mafy zany. Any raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy hoe verina rehefa faly aminareo Andriamanitra tompony fampianarana io.
izy very miteny hoe aza manota intsony de nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy zany nareo ny te araka am'le andriamanitra tsy izy nareo any de ny famarina le andriamanitra kosa ny potipotenareo iza mampanaonao an'izany kosany ianao daoary jona voalohany toko voalohany andiny favalo ko raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga amin'ny eosoa anao de mpanota ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny eosoa no miteny hoe za tonko tsy mpanota intsony de mpandainga ary mpamita tena zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jeso tsy haiko fazan'ireo azy Jésus Jesus niteny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao am'le izy nareo de tsy maintsy miteny mpanota nareo porofo mitohaka amin'ny tendanareo fa tsy mbola tonga am'le tena le zanaky ny avy nareo fa pitsiloko io miaraka aminareo sady mpandainga ny pitsiloko tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotro io toizatsika am'izay ny andin'ny fahasivy fa raha miaiky ny fahotantsika isika mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika tena ta de mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsiny tsy mety manana saina ratsy mihitsiny fa tsara foana ny saina tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsiny izy fa ho any eosoa daholo ny zavatra rehetra zay ny fiainany de ho any eosoa velona ho any eosoa miara-mipetraka amin'ny eosoa miaina ho any eosoa ny antony fivelomany zay ny olona tena tafaraka amin'ny eosoa zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy toetsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika de mampandainga azy ka raha mbola sy tonga amin'ny eosoa ho ianao no miteny hoe za tsy mpanota de mpandainga ianao any am' Jesosy tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany ao am' Jesoa tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany zay ny dikan'izany de itoy am'izay ary io teny eo am' Jaona voalohany toko voalohany io notoizany Jaona io ry am' Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nitoizany ry am' toko fahatelo am'izay zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo ao amin'ny toko fahatelo de ao amin'ny andin'ny faefatra am'izay no jerevantsika andin'ny faefatra Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny faefatra izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana lalàna zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny eosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota de efa nanota ianao zany dikan'izay aloha fa fanaporofona efa nandika ny teny eosoa ianao de efa mpanota ianao zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka ny fahotana andin'ny fadimy fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy zany hoe rehefa ny olona zany ny tonga ao aminy de tsy misy ota mihitsy ny ao aminy de toy izy am'izay ary ny andin'ny fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota nizaniza zany ny tafaraka amin'ny eosoa de tsy manota intsony zay ny tena ny tenen'ny Jaona zay ary taorinan'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andin'ny fahavalo de nitsindriny am'izay ny teniny fa rehefa tonga atao amin'ny eosoa kosa nareo de tsy manota intsony ary zany hoe raha mbola sy tonga amin'ny eosoa nareo dia mpanota nareo rehefa tonga atao amin'ny eosoa kosa nareo tsy mpanota intsony zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny Jesoa mandainga io adalanao zay te hiaraka am'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery adalana ianao raha mbola hiaraka am'izany ianao safidinao mo inoko raha tsy oenga amin'nay miaramila ny devolotoko ianao de naika an'izany famononanao zany fa raha olombelona normal maino ny hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana tsony adiny meko anareo ny fanaporofona io iny eo izy io toetsika eo ny andin'ny fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota nizany zany mitoetra ao amin'io eosoa io de tsy manota intsonina izy
fa izay rehetra manota ozy izy ao nitenin'ny Jaona amizay de sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo midika zany fa i Jesosy de tsy zanak'Andriamanitra, Jesoa de tsy zanak'Andriamanitra maro, tsy izy io. Pisy loky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona reo mipetraka ato anatin'ny fahotana, tsy afaka anareo zany midika an'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizatsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo de aleo Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany 7:9 daoarany. 9:7 hatramy vakitsika. Aleo 9:9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Jehosoa manala amin'ny fahotana. Zay manota am'izay izy Jehosoa am'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Milaza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompon'ny olona ianao. Milaza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga sena miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ity. Miendry mahita loza kamery ny adala mandroso kavo. Lao avaketsika indray ny teniny 9:7. Ty le nitenen'ny apôstôly Jaona ihany. Ovalina ilay Jaona voalohany 9:9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Jehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matonao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisoloky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Jehosoa izy. Fa nitazomy ny teny Jehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota. Satria maninona ozy izy? Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany. Tsy mahay manota izy. Fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra. Izy zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony. Fa izay nateraka ny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo miteny anio. Tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika. Ary konfirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina. Ilay maty teo amin'ny fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa fanomeko tarihan'ny voavona nomboka ny fandarana. Ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrian'ny apôstôly amin'izay zany teny zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany 5:5 mbola nampiny teny akaiky indray 9:9 Jaona voalohany 5:18 ty indraingy ny teny manaraka. Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindriany Jaona daholo ny teniny. Io zany tsy Jaona kory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo izay nanendrikendrika ny Jaona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina, salary Ioananina. Ianareo izay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy satria tena ny teny mihitsimihitsiny. Ty ndray fa naporofona manaraka. Mbola Jaona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasihana mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io. Izay nateraka io Andriamanitra io. Matoa zany ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao. Zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19. Hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesosy Jésus Jesus-nao io ry Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra ny unitra akety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny. Ao ny teny io. Nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao ilay Jesosy nareo zao. Vao tsy tonga saina ihany. Vonoanareo daholo ny olona teto ambony ity tany ity. Matinareo ohatran'ny amin'ny malagasy rehetra rehetra.
nampidirinareo zavadosany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy, izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo be le sary misy. Velantsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita lozaka meny adala mandrosika voe. Toy antsika amin'izay ny teny ary tia nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes izay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo. Araka ny bokin'ny esy ny Hebreo toko 10 andininy 420 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa e, manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'ilay olona manao an'izany adalana minimanota zany. Izany nampianaran'i Jesoa anareo. Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ingeny teny izy. Dia hoe tena devoly nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo ny tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina ny endrika andrianareo. Ny teny demoly ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly ireo. Ary izany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jésus hoe aiza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafon'ny zareo. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany, ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpitsoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko intsony izay ataonao rehetrarehetra any. Izany ny faratsianareo. Andininy 420 Hebreo toko 10 Hebreo 10:26. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, minimanota. Ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso, mifona indray ravakapitso mamerina ny ambadika an'izay, mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy, mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Izany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux miverina eo foana io. Ianao mihitsy izany voateny izany. Ianao izay mijery sy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamono anao ty teny teny e. Ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Jehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanota intsony dia anatona aty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa maka aty. Dia afaka ianao zay. Tsy mamono anao ty teny ity. Fa rehefa tsy lalà kosa ianao ary tsy vakianao aloha ty dia izao teny henonao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny Aotrisy, mamono anao foana ty teny ity. Tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao. Teny marina ingety e, ao anatin'ny baiboly ingety e. Daoarany. Raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra ny liota intsony, tsy misy fanatitra ho anao intsony. Dia mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindrampo io. Dia ny aoriana izay tenin'ny famindrampo izay ohatra nataon'i Jehosoa hoe za tsy manameloko intsony, na hoe natao batisa tao amin'ny Jehosoa anao dia afaka, izay le tena izy zay. Dia izy amin'izay ilay zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra ao andiny fa 7:20 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Lasa nivadika fahavalo ianao. Ny olona minimanota sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io ary miomana ianao amin'ny fandorana anao ary miomana ny amin'ny fitsarana izay milezana anao. Izay le hoe niaza mba maty ianao e. Ho hitantsika eo ny toyny. Nefa ny teny izao mbola velona zao dia efa mandeha ny famaliana. Tsy misy an'izany miala mora zany intsony zao e. Tadidio zany. Andro ny fahamaliana zao. Efa tapitra teo ny andro ny fanginana. Andro ny fahamaliana zao. Izay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany. Nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra. Tsy misy hafamaina zany intsony zao. Nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra, aza mamana tena zany hoe miala maina zany. Nanao kasiparana ny teniny. Izy milaza fa afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Ianao ry maneritra hoe tsy manino, tsisy an'izany fa ama-olombelona anao mikomprandra anao izy. Taiza nisy Andriamanitra mikomprandra anao? Raha ny komprandra izy tsy nalefa ny safidrano. Raha ny komprandra izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao. Raha ny komprandra izy tsy nataony maty ianao. Ary raha ny komprandra izy tsy natsipiny amin'ny helo ny olona. Ary raha ny komprandra izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely. Fa nandevoziny hatrany mandrakizao mbola mijaly foana na niverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana.
tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asoy anatin'ny atodoanao zany. Tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany. Ty any ny fantany aza manotaintsony zay niteneny dia tazomina efa teo any aminy. Izy koa ngeny tompony lanitra io ka tsy anao nitsotsotso makany. Efa niteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay raka amiko tsy maintsy masina tahaka. Zay ndika ilay hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48. Aoko tanteraka ianareo. Aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka. Matthieu dia afaka miditra amin'izy nareo mesazinareo. Mafany be sy maro tafiditra daholo dia amaliko anazy. Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ianareo zay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Yehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra iny lanitra ianao aoka ianao tanteraka. Atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka. Dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy dia hoe perfect. Ary ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait, parfait mihitsy. Madio zany ny eritreritranao, voalazanao, madio be mihitsy ny eritreritra tena ho any Yehosoa reherery ny zavatra rehetra momba izany Elias zany. Donc efa kitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any amin'ny bokin'ny Hébreu any angambany izy. Jevantsika Hébreu tsy hoe mainka fanirany Yehosoa zay manady. Izay mosany manadio ny eritreritra. Vakitsika aminao andiny faraka ambin'ny folo zany dia hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty. Enina ambin'ny folo. 16-17. Lo vakitsika aminao andiny fa 11. Hébreu 9. Aminao andiny fa raika ambin'ny folo. Fa Yehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Yehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao. Ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjan'akoho fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Vadindrindra fa raha ny ranosy lahy sy ny ranombolary ny lavenim-batoton'ny vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fanirany Yehosoa zay nanatitra ny tenany tsy manatsinoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tomba tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay izy zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Yehosoa. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy. Afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay ten'Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana. Izay ilay tena nandatsaka ny rano. Izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra. Izay ilay niteny hoe aza manota intsony ny anarany Yehosoa no anarany. Zao toriny Elias zao. Tsy azo ovaina koa izay anaran'izay satria tsy misy anarana hafa nomenan'ny olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Yehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony zay. Ary Yehosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa. Devoly manao an'izany, mbola devoly koa manao an'izay. Io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa zay nanatona ny Yehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy ony miala tao. Rehefa te hitsipy any amin'ny elo mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary ianao tsy havita hanova-palitao fotsiny ao ry Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka manova-palitao zany fa 2 arivo taona ianao namono olona zay. Aiza intsony ao ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy. Moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Yehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy. Andao hiaraka amin'ny Yehosoa
ary andao hiaraka amin'ny Eliazy ho hitanareo maso mpanavitra zany Eliazy zany, mpamonjy zany, ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany, tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy, tonga ny andro andravana ireny ary tena mandrava Eliazy ao. Zay koa ny asany atao hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Farany aloha zany ny teniko eo fa any amin'ny fanazavana amin'ny fanontena amin'izay no miresaka zany dia afaka mihitsika zany amin'ny fanontaniana zany tsika rehefa misy fanontaniana ato arak'ilay numéro teo moa zany 032 86 663 98 afaka miditra dosantsika zany zay nefa fanontaniana. Fanontaniana voalohany zany, miarahaba tompoko, afakiko araka ny tena misy ny Matthieu 5:21 sy ny 22 dia maneho fa na dia ny fahatezerana amin'ny rahalahy aza dia mitovy amin'ny famonoana olona fahotana, ka ny fanontaniana dia ny hoe vitan'ny olombelona ve tsy ho tezitra amin'izay trangan-javatra tsy zakany mahatezitra azy ka hanotany. Misaotra tompoko, valy teny diso ianao, satria na Yahosoa diso, rehefa zavatra manohitra ny Yahosoa sy ny fahamarinana kosany tsy fahadisoana mihitsy ny mibedina tezitra rehefa zavatra manohitra ny fahamarinana io Andriamanitra io. Fa raha zavatra hafa kosa ny matezitezitra anao, raha zavatra manimba zavatra ohatrany hoe teraka famonoana olona kosa ny ataonao, ahoana moa anao tsy ho tezitra? Fa ny dikan'io Matthieu 5 io ngefa lasa opa le izy, samy hafa ny opa sy ny fahatezerana amin'ny teny tsy mitovy zany. Donc io vakitsika io Matthieu 5:22 teneninao io, Matthieu 5:22, Matthieu 5:22 tsy mbola 22 ty hitantsika ty olazo atoato izy zany zao. Matthieu 5:22 hitantsika ry, fa izao kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia miendrika hoenona amin'ny fitsarana, ary nazovina no amin'ny rahalany hoe olom-pony ianao dia miendrika hoenona eny amin'ny sinajona, ary nazovina hoe foky alahy dia miendrika ho ao amin'ny elo mirehitra. Io zany hoe fanehoana le hoe ny atezeran'ny olona ka manao olom-pona na hoe manao foka ialahy dia tsy mety daholo ihany zay. Fa ny arian'ny voalohany kosa miteny hoe ity moa zany hoe fanaratsiana ihany koa, raha misy tezitra amin'ny rahalany dia miendrika elona fitsarana. Misy lolo kely nanidina teo. Raha misy tezitra amin'ny rahalany dia miendrika elona fitsarana. Inao zany tokony hampatezitranao amin'ny rahalany tokoa raha. Za koa raha mametraka fanontena amin'izay rehetra miteny hoe tezitra amin'ny rahalahy, misy dikany matoa tezitra, Yahosoa ho atezitra. Yahosoa impiry tezitra tamin'ny mpianatra, impiry ny teny tamin'ny mpianatra lasa mandeha rehefa tsy araka amiko, impiry ny bedin'ny fariseo, impiry ny fariseo moa dia tratra ny teny mihitsy hoe fasana amin'ny lalitra fotsy, bibilava taranakiny mena rano, olona tezitra angizy satria rehefa mpanao ratsy azo ataony mitezitra aminazy. Fa raha ohatra ny hoe olona tsy maninona anao ny rahalanao nefa ny tezeranao kosany tsy mety zay. Ireo tezitra amin'ny rahalany dia mendrika ho elona satria anao tsisy antony tokony hitezeranao aminazy, anao manao ny tezeranao izy. Fa raha motifa hoe any amin'ny fanoherana an'Andriamanitra, fanoherana ny tenin'ny dada Iavasy Yahosoa no mahatonga ny fahatezerana, mety be mihitsy. Tahaka ny Yahosoa zao nozon'ilay aviavy satria tsy nisy voany teo aminy, tany dia nozoniny tezitra ngizy ny dikan'izany mahatonga noziny. Satria maninona? Raha tokony tonga eo Yahosoa mahita anazy tsy mamokatra, tsy mety amin'ny Yahosoa zany. Ary natao mamokatra ny voankazo, rehefa tsy nanomboka mamokatra, nozony, maty ilay voankazo. Tsy afaka hitena hoe ianao zany mendrika ho elona satria nanozona an'ilay aviavy, tsy azonao atao zany. Satria tsara ny tokony hita teo fa ratsy ny navoakany mety ny fahatezerana. Dia izay ny dikany hoe raha misy mitezitra amin'ny rahalany dia mendrika ho elona, raha tsy misy antony tokony hitezeranao aminazy meloko anao. Fa raha ohatra ka misy antony tsara hitezeranao aminazy azo atao zany. Zay natonga ny apôstôly teny hoe tezera fa aza manota, tandremo zany maka ny fahotana ilay fahatezeranao. Fa azo atao tsara no mitezitra, fa mipetraka tsara hoe nanao ny tsy mety ty olona ty dia azo atao no mitezitra, fa tsy hoe tezitezitra fa tany amin'ny olona any ianao. Mazaka ama zay fanazavana zay. Raha misy tsy mazava dia mbola afaka mametraka fanontaniana nareo fa fanontaniana faharoa, miarahaba any Ambasadorany Yahosoa.
inona kay tompoko ny mahatonga an'ilay mpanaradian'i Jesosy nanaisitra ny boky Makabeo tao anatin'ny Baiboly? Satria ao mantsy misy manazava tsara le Antiochus Epiphanina mifanojo amin'ny fankalazain'ny mpanaradian'i Jesosy ny naterahany. Dia ao amin'ny Baiboly koa milaza fa rain'ny sampy rehetra io, dikan'izay Jesosy fe zany no sefon'ny alahy sy Jehova. Tsy Jesosy ny sefon'ny alahy sy Jehova. Sady efa meko valiny ianao. Fa Jesosy dia iraka na devoly hanapotika fotsiny ny fivavahana amin'ny alalan'ny Andriamanitra Abrahama. Tena fotsiny zao ny olona tsy araka amin'io Andriamanitra io. Planina na devoly zany satria io Jesosy io dia tena kinga be amin'ny fanodinana sain'ny olona amin'ny fivavahana amin'ny Andriamanitra tsy izy. Tena spesialiteany io. Mamitaka izy amin'ny fahagagana izay ompelan-tanany. Spesialiteany io. Dia io hitanareo famitahana be ataony io, mody anaovana fahagagana kely ao dia mody sotominy ny anarana fotsiny eny no vainy dia tandrena anaraka anazy daholo ny olona. Fa jereo amin'izay izay nitenen'ilay ten'Andriamanitra marina tsy esy nataony na ny ray ara, fa ny contran'io mihitsy ny aza ny nataony. Hitanareo tsara ilay teo. Ao raha veketsika amin'izay ilay teny hoe maninona izy misy teo. Inona ke tompo natonga ny mpanaradian'i Jesosy nanaisitra ny boky Makabeo? Ny boky Makabeo indray ao anatin'ny Baiboly Katolika ka manaradian'i Jesosy koa nefa ireo ne. Satria Jesosy ihany Jesoa. Fa ny protestanta nanaisitra an'ilay boky Makabeo satria izy tsy mety amin'izareo zany izy, fa boky taka amin'ny boky rehetra io. Ao ny tantaran'ny Antiochus IV Epiphanina. Izay midika fa ny 25 Desambra dia andro naterahany Antiochus IV Epiphanina izay ankalazain'io rangahy io foana isaky ny 25 du mois. Tamin'izany fotoan'izany zany mifanindry tsara amin'ny Desambra izy. Dia misy ny aladin'ny Epifania rehefa avy eo. Efa tapitra ny taom-baovao dia misy ny aladin'ny Epifania. Ianaran'ilay rangahy Antiochus IV Epiphanina. Nanao amin'izany zatra mahavariana izy. Hitondrentsika amin'ny fanontaniana fahatelo miarabanao. Rehefa mino fotsiny fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra dia ampy izay. Satria na iza anarana iantsonana azy dia mety foana fa ny finoana hoe zanak'Andriamanitra dia izay ny zava-dehibe. Apetraka aminao ilay fanontaniana hoe atao hoe devoly ary ny anarany, atao hoe satana ny anarany dia hitantsika ny toyny eo. Mety aminao izay? Atao hoe ragidro ary ny anarany fa ragidro ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Mety aminao izay? Atao hoe saka ny anarany, hoe ity saka ity ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Mety aminao izay? Homenanao ny valiteny. Zany ny atao hoe tenin'ny demony daholo zany. Ajanona amin'izay fa tsy mety intsony. Tsy azo atao mihitsy zany hoe rehefa mino fa Jesosy zanak'Andriamanitra ka tsiroa ny zanak'Andriamanitra. Izay no dia efa diso ianao. Tsy izy Jesosy zanak'Andriamanitra zany. Misy loka iny. Ny zanak'Andriamanitra dia Yahosoa. Satria Jesosy iaraka tamina Jesoa tsisy afaka amin'ny fahotana na ray aza. Ka rehefa tsy afaka amin'ny fahotana dia tsy izy. Efa miteny Elia hoe tsy izy io. Fa rehefa zirozironareo ao zany hoe tsy miditra lalina fotsy hoe tatazony vokany rehefa avy eo. Fa misy vokany amin'izay io tsy misy zahatra mandeha ho azy tsony eto amin'ity planeta Terre nareo ity. Efa teneniko izy. Fa matoa izao fampianarana zao mandeha amin'izay ary tsy manaiky tsony. Misy antony io. Tonga ny tompon'ilay teny ary tsy manaiky tsony ny tompon'ny teny, izay ny dikan'izao sary izao e. Iza ilay tompon'ilay teny? Ilay Andriamanitra Abrahama ny tompon'ilay teny. Iayavà no anarany. Arany zanany dia Yahosoa. Tsy ekeny intsony ny fanazimbazimbaina ny anarany sy ny voninahiny. Raha izy ny tokony hankofana sy andoliana, ka Jesosy no dia andolianao fa tsy Yahosoa sy dada Iavà. Dia miomany ianao fa hamely anao amin'izay ny fahamarina sy ny fahamasina sy ny voninahiny. Meko anao tsara ny vany. Hamely anareo, hamely anao ny fahamasina sy ny voninahiny satria efa nampitandremana ianao fa ny avinavina ary tsy ny raharaha ianao nampitondra fivavahana na 4 miliara isanareo. Tsy mikonty eo anatrehan'io Andriamanitra Abrahama io ny mahamiliara anareo. Fa rehefa teritra tamin'ny zanak'Israely izy dia naripany dia nataony sesitantany amin'ny tany rehetrarehetra. Avy ihany izy miteny hoe ao averiko ihany nareo saingy ratsy ny fiafarana. Verina tao amin'ny tany ihany Israely mbola tomonony amin'ny teniny. Dikazay aza sangina eo anaran'io. Tsy anareo akory ny andeha madibadika anaran'io Andriamanitra io. Mba mialana izany toetrany izany. Tsy mety izany e. Izay hoe raha efa mino ianao fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ka tsisy an'izany. Efa miteny Elia aza mino an'izany fa tsy io zanak'Andriamanitra. Tsisy Jesosy zanak'Andriamanitra zany fa mpampanota anao io.
mpanipy olona any amin'ny elo zany Jesosy zany raha tsy ianareo. Iraka ny devoly izy anipy anareo any amin'ny elo hamitaka anareo. Ny raha ny ianao le tenin'Andriamanitra ny zavaiko teo nareo dia mahafantatra tsara fa tena tsy izy kosa io. Izy no milaza fa tsy mpanota ny tena marina mandrakandro. Dia mbola misy tohiny. Ny tianao ve zany samy manova ilay anaran'i Jesosy hoe Yahosoa daholo fotsiny dia vita? Non. Ny tiako voalohany dia zao, mialamy Jesosy fa mpiara-miasa amin'ny devoly. Tsy atao hovaina Jesosy, hovaina Yahosoa fotsiny ilay anarana. Non. Fitaka na demonia zany teninao zany. Fa ny ataonareo dia zao rehefa resy lahatra nareo. Fantaro fa nanipy anareo any amin'ny elo iny Jesosy iny, iny Jésus Jesus iny. Mpanipy anareo any amin'ny elo iny. Miala amin'iny voalohany indrindra. Ary rehefa miala amin'iny, tapa-kevitra miala amin'iny, manatona ny Yahosoa amin'izay nareo. Ary rehefa manatona ny Yahosoa misy dingana rana fa tsy alefalefa fahatany koa io. Mila manatona ny Elia nareo ary manao batisa vao mety io. Zay ny lalàna mantsy hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Rehefa avy nampianarina nareo dia atao batisa. Ka Elia no nampianatra anareo. Elia mazava ho azy izy manao batisa anareo. Lalàna inge zany e. No ke vakintsika izay lalàna zay. Matteo 28. Tsy maintsy arahanao ny lalàna fa tsy haiko ny ho vaovaina fahatany fotsiny hoe ny tianao ve zany dia manova an'io. Manaraka lalàna mba ho tonga lasa tsy manota intsony. Satria tsy afaka mandray ny fanahy masina le mahatonga anao tsy hanota intsony ianao raha tsy manaraka ny lalàna an'io Andriamanitra io. Miaraka amin'ny Yahosoa sy dadambala iavahanao. Manatona aty amin'ny fanjakana masina misy an'i Elia ianao. Dia rehefa resy lahatra ianao manao an'izany dingana zany dia tsy maintsy mandeha amin'ilay batisa amin'izay ianao. Zay vao avitra. Rehefa tsy mandeha amin'izay tsisy ninina azonao raisina intsony. Matteo 28:19. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dia io zao nandeha dia manao mpianatra anareo. Rehefa mampianatra anareo dia henonareo ilay izy dia manapa-kevitra amin'izay nareo. Dia hoe ahoana? Dia manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ary ampianareo izy hitandrina zetra nandidiko anareo. Zay ny voalazany lalàna 19 sy 20. Ka rehefa resy lahatra zany ianao rehefa hoe mitady ny famonjena dia tsy maintsy mandeha amin'izay lalàna izay. Rehefa tianao no afaka amin'ny fahotana ka tsy hanota intsony dia tsy maintsy mandeha amin'izay lalàna izay ianao. Fa lalàna zany tsy azo anampiana, tsy azo anisorana. Mazava angamin'izay ho anteninao lay lay numéro 3 teo. Numéro 4. Ianao milaza fa tsy azo ovaina ny teny nefa ianao ary manova fa Kristy no misohatra ao dia ovainao hoe ovainao. Dia aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Iza tena mitsara ary tena mpitsara mihitsy ny ara-ty hitanareo ity. Mpitsara anareo olombelona ary mpitsara ny fanahinareo. Lehibe ny mpitsara ao amin'ny lanitra ny lanitra. Mety aminao zany tsara, tsy mety aminao zay ny marina. Ny aza mba azonay ianao ny fitsarana. Ianao efa miteny. Tsy hoe iza ny azonao, ianaoko. Ny fanahinao zao raha mahita an'izany Elia zany maniry be mihitsy mba ho eto any aminao zay Elia. Saingony amin'ny avinavina anao. Zao aventsika ny teny. Ianao milaza fa tsy azo ovaina ny teny nefa ianao manova Kristy. Tsy tiako miteny an'ilay Kristy, tsy hoe koa hoe ratsy ilay teny. Fa efa naharatsianareo ilay izy. Ny dikan'ilay Kristy lasa niraikitra tamin'ny anarana hoe Jesosy nefa ratsy lasa Jesosy Kristy. Dia simba daholo ilay anarana no nanaovanareo anazy. Dia aleony Elia ny safidy ilay tena teny gasy hoe Yahosoa ilay voahositra. Tsy azonareo lotoina moa iny satria tena ny Yahosoa sy ny malagasy. Ity ny teny famonjena ao amin'ny malagasy. Yahosoa ilay voahositra. Yahosoa non propre tsy azo ovana. Fa ilay voahositra kosa natokany Elia ho anazy. Yahosoa ilay voahositra. Izy ilay voahositra Andriamanitra ho tonga amin'izao tontolo izao hamonjy azy. Ka tsy tiako miantso an'ilay Kristy satria efa naharatsianareo loatra niaraka tamin'ilay Jesosy izy ka tsy mety aminay. Fa aleonay miantso an'ilay malagasy pura mihitsy ny hoe Yahosoa ilay voahositra. Na hoe Yahosoa le élu raha ny amin'ny français. Na hoe Yahosoa le chosen raha ho any anglais. Fa le Kristy mantsy efa lasa grika moa le Jesosy grika. Jesosy Kristy anarana grika be daholo zany dia tsy tenay miaraka amin'izy intsony. Elia no nifidy hoe ity antsoina fa aza miaraka amin'iny anareo efa noton'ny olona loatra iny. Simba loatra ilay anarana any. Dia ataovy amin'izay hoe Yahosoa ilay voahositra.
ka ilay kristy koron tsy anarana nom propre fa diso ianao fa ny anarana nom propre de yahosoa ary ny dikany kristy a de zay nyteneko teo zay hoe amin'ny teny gasy izy hoe voaositra, amin'ny teny anglizy a chosen, ary amin'ny teny frantsay izy hoe élu. Ka hoe lay yahosoa zay voaositra moko ny tena dikan'io de zay natonga ny olona nanao hoe yahosoa élu raha amin'ny français, yahosoa chosen raha amin'ny anglais, araka zay tiany olona miatrana azy zany fa adjectif le krista fa tsy anarana nom propre ka janao mieritreritra fa tsy anarana nom propre koa zany krista zany. Io zany tsy nanova mihitsy ny Elia fa nametraka ny tena izy hoe yahosoa lay voaositra, zay ny tena anarana zay. Ary io nge teny hébreu fa tsy teny grika zany, mbola diso koa ianao zany krista zany ange teny grika zany fa tsy teny hébreu e. Fa raha ohatra ka teny ianao ny teny hébreu de masia ngeny eo e, yahosoa masia. Fa saingytsika malagasy de zay atao amin'ny teny gasy izy hoe lay voaositra zay. Reka mba hidina kely le trano fa tena rivotra be fofa de lasa mampididrivotra be le izy, ingatsika be zany. Fanontaniana fahadimy mazava tsara amin'izay ady hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ay Korintianina voalohany toko fahenina andininy voalohany lovaka itsika zay ten'Andriamanitra zay mbola diso mihitsy ny ianao ka za koa ny asako mpitsara tsy mpitsara ao anosy akory mpitsaranao rehefa maty ianao de mpitsaranao zay hitanao zao, mpitsara ny fanahinao zao hitanao zao, teny lehibe ny mpitsara ny fanahinao zay hitanareo zao. Raha mba nafantatra an'izao nareo de tena lalàna tokony nataonareo fa saingy sady tsy nampahafantarinareo moa sady tsy ianareo koa le izy de fa ny aza mamaty fotsiny fanena aminay ianao. Korintianina voalohany toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Korintianina voalohany toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Misy aminareo vara manana ady amin'ny namany sa andeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina, sa tsy fantatrareo ve fa ny olona masina dia hitsara n'izao tontolo izao. Mazava be iteny ny olona masina zany hoe ny olona tsy mpanota intsony a dia mana fahefany hitsara n'izao tontolo izao ka diso le teninao aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ianareo mpanota ny tsy mahazo mitsara, zay midikany teny Yehosoa iny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ny mpanota dia ho tsaraina mihitsy izy ka aza mitsaratsara ianao tsy nomenao aza ratsy. Fa Yehosoa tena afaka mitsara satria Yehosoa tsy mpanao ratsy, Elia tsy mpanao ratsy, mahazo mitsara mihitsy ny Elia. Alazaiko anao fa lehibe ny mpitsara izy. Aza mamato hay raha ny teny reny matany am-pasana tany hoe tena marina ny teny io rangahy io tonga saina ianao izy tsy afaka miteny. Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara n'izao tontolo izao. Ka raha hitsara n'izao tontolo izao azy nareo moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo. Andininy fahatelo, tsy fantatrareo ve fa hitsara anjely azy sika. Mainka fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Ny andininy fahatelo, ny anjely aza mbola tsaraina ary fantaro fa lehibe ny anjely ty hitanao ty. Mbola lehibe lavitra zany Elia zany ny anjely. Ny anjely aza manaraka amin'ny baiko ny Elia, ataoko tsy tianao mihitsy ny le teniko izy tsy te ianao zany tsony aza mihaino fa ngako za miraharaha e. Tsisy anamatambazana anao mihitsy ny zay teo ho any amin'ny lanitra mihaino ny Elia. Rehefa tsy haino ianao tsisy problème mihitsy ny aza mamaty fotsiny. Zay tona hoe fa raha mba fantatrao zay nanjohan'ny maty rehetrarehetra tany, zany no mahatonga ny mele hoe matony le olona dia nahitany raha Jesosy hoe mitandrema didy folo aloha vo ny ampafolo karen rediredina tena rediredina mpanota marina le izy. Zany na teo rediredina dala teo tena mora fitahana be mihitsy ny tena marina reo olombelona. Eo zany tena Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe ny olona masina dia tsara n'izao tontolo izao hatrany amin'ny enjely azy ary afaka mitsara ny zandratrana faran'izay madinika. Fa ny mpanota ny tsy mahazo mitsara satria
aza mba mitsara mba tsy ho tsaraina olona mpanota nge resany eo satamreny ka tsy hainao e mpanota izy rehetra rehetra zay numéro 5 indray ny vaketsika zany zay le numéro 4 zay a rehefa tsy afapo amin'ny valiteny mahazo mandefa mesazy fa tsika nety foana na hatramin'ny firy na hatramin'ny firy zany afaka matority raha ohatra ka tia fa tsy vitsy zany ozy hoany mba mateny ho any sasany zany izy ny anay dia izao ihany Jaona 3:16 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zananay tokana mba tsy hivezy rehetra mino azy fiainana mandrakizay ary tadidio fa tsy misy makany amin'Andriamanitra ray ratsy amin'ny alalan'i Jesosy ratsy any amin'ny alalan'ilay mpampanota zany dia tsy makany amin'ny lantilanty ianao dia hoekonao mihitsy ny valiteny fa raha Jesosy mihitsy nitsipiny amin'ny ely voalohany ary tonga ny andro hitsarana anazy Eliaty tonga ty efa fitsarana azy sady izy ao mandeha zao fantany anie izy hoe fantatra Jesosy izy ao zatra mandeha izy hoe efa fantany fa efa mandeha ny fanravana sy ny fanapitenany zareo mandeha fa tsy hoe ho avy efa mandeha matoa Eliaty tena mahitsitsy be amin'izay miteny hoe mivoatao zay teo voavonjy tena miala teo fa miteny ihany izy eny hoe aza miala rehefa teo fay dia mipetraha ihany teny izy sady tena makasika an'Andriamanitra mihitsy izy ao zatra zao nareo moa zany makasika anazy fa mba miteny hoe tsy mety aneo fa mba mipetraha tsara ihany tadidio fa tsy misy makany amin'Andriamanitra ray tsy mialan'i Jesosy le olona mampanota zany no mitondra makany amin'Andriamanitra ray nefa hoe aoko tanteraka ianareo le Jesosy nefa tsy mahatanteraka olona mazava ho izy mihitsy tsy tanteraka ane dikan'izany ary ny mpanota ny avy any amin'ny devoly izy mampanota olona matoa izy mampanota olona izy mihitsy nge zany mpanota ny dikan'izany izy mihitsy tsy afaka ary avy any amin'ny devoly zay mpanota rehetra sy mampanota olona satria matoa ataony manota ny olona izy mihitsy tsy afaka amin'ny fahotana ny dikan'izany ary ny devoly ny mpanota ny dikan'izay dia raha miasa amin'ny devoly anie hoe Jesosy no avy any amin'ny devoly io nanany zareo mihitsy ny arany raha namonanao ahoana moa lazainao fa izy no tsy misy afaka makany amin'ray fa tsy mialan'i Jesosy teniteny foana ny ianao tovy amin'ny manompa an'io Andriamanitra Abrahama io ianao amin'izany sary zany milaza zany ianao fa lay mampanota olona no mitondra olona makany amin'Andriamanitra ny dikan'izany ve zany ange ny dikany teninao io lay mpampanota olona no ampidirany amin'ny lanitry ny lanitra io no mampiditra olany amin'ny lanitry ny lanitra ianao nge tsy miady amin'ano zao tenina zao fa miady amin'io Andriamanitra io ianao zao teny zao ohatrany hoe manambany fahalehibiazan'io Andriamanitra ray io ianao zany manery anazy tsy maintsy hiaraka amin'ny tony mampanota olona toy nefa izy milaza hoe za tsy mihaino ny mpanota ary ny mpanota dia sady tsy mahita anazy ny tsy mahalala anazy io Jesosy io sady tsy mahita an'Andriamanitra io ny tsy mahalala anazy sady tsy hitany sady tsy fantany ahoana moa izy nitondranao any amin'io Andriamanitra io dikan'izay io mio Andriamanitra ray Andriamanitra Abrahama io izy mihitsy ny mpanota sady lehibe ny mpanota ahoana ny afahany makany amin'Andriamanitra ray aminao ka izy no lasa mitondra olona makany amin'io Andriamanitra ray io ary nge tena teniteny foana ataonao zany aza nitaonao zany tena fakasiahana na navakely hoe Jaona 5:48 teo aoko tanteraka ianareo tahaka ny fatanterahana ianareo zay any amin'ny lanitry ny lanitra ko Jesosy mihitsy tsy Jesosy ary ty ny mpampanota olona izy tsy tanteraka izy tsy mahatanteraka izy mpanota zay miaraka aminy mpanota ahoana izy lazainao fa izy no mitondra makany amin'ny ray zava-toa zany zany miantsy ady amin'io Andriamanitra Abrahama ianao amin'izany hevitra ataonao zany fa tsy maninona ty aminaty izy zanga maninona amin'izany ka ozy ianao ny anay dia izao Jaona 3:16 toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba zay rehetra mino azy mba tsy sovery fanana fiainana mandrakizay raha nomeny izy dia lasa tsy mpanota ianao ny tena marina fa tsy atao mpirivava ohatran'izay izy akoa ny tsy mepirivavany toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy sovery zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay condition tsy mpanota intsony ianao apetrao zay condition zay tsy mpanota intsony ianao zay ianao vao tsy very fa raha mbola mpanota ianao tsy maintsy very ianao ary makany amin'ny helo tadio zay teniko izay ohatrany hoe Times Square zany fond d'écran fara zany tsara kosa ozy anao anganao tany amin'ny Times Square ahitany zay
ka tsika be any numero 6 indray tsika zao miarahaba tompoko tena mahaliana le fampianaranao atao hoe mahery be le fitenao kanefa rehefa tena dinina sy arana dia marina le voalazanao ary tsara ny fahafahana amin'ny fahotana ary mba tena tiako siriko saingy ohatrany tsy mampino anahy dia hoe ahoana ny haposible hoe mbola olombelona eto an-tany kanefa dia avita tsy hanotana dia kely azy dia automatika ve le fahafahana amin'ny fahotana sa mbola izahana sotra toko sady automatika no misy fitiavana reo roa reo no miaraka ozy ianao hoe mahafinaritra be le teny fa sady oatra manirana ihany nefa mahery be ny teninao tsy izaho mihitsy manao teny mahery fa ny teny mihitsy ny efa mahery ka le teny mahery mihitsy ny lasa mampahery automatika ny ely ihany teny aminareo zay aloha ny vaniny voalohany ny faharoa hoe afaka automatika ve rehefa manatona ny ehosoanao resy lahatra tamin'izao fampianarana izao ary miroso makany amin'ny batisa dia misotra anarana aloha ny amin'izao tsika miteny zao dia mandeha automatika ny fanafananao amin'ny fahotana fa kosa tiavo ilay mpamonjy ianao ny condition idiranao lantilanitra masy dia mitiana azy ary rehefa mitiana azy ianao dia milatsaka aminao azy ny fanahy masina ilay taridalana anao amin'ny marina fa io fanahy masina io ny tena hiara-dalana aminao hatramin'ny farany fa tsy ely ahy ary io fanahy masina ny Yehosoa io izay ny raha ny Yehosoa tahaka io no miaraka amin'ny olona izay mino ny Yehosoa ary rehefa tafaraka amin'ny olona izy ka natao batisa ilay olona dia mampianatra amin'izay izy mananatra amin'izay izy mandeha any aminao izy ary tena miara-miaina aminao izy zay ilay hoe izy no miteny ao anatinareo sady miresaka aminareo mananatra anareo ary mitoetra ao anatinareo mihitsiny izy zay le fanahy masina iny le manara-dianareo dia io fanahy masina io noho ny amin'ny finonoany Yehosoa amin'ny alalan'izao fampianarana izao io fanahy masina io no mahatonga anao tsy manao teny intsony ary zany ny misy ato amin'ity fanjakana masina ity toy ny hoe mandeha automatika ve automatika ny fidiran'ny fanahy masina aminao zay tarika anao fa ianao amin'izay no safidy eo mety ho taritin'ny fanahy masina ianao dia tsy manao teny intsony ianao tsy mety ho taritin'ny fanahy masina ianao dia mivoaka ianao lasa mivadika an'ity Yehosoa zay fotsiny valiny meko anao koa mahitsy be ny teny tsisy milona intsony zao safidinao amin'izay io zany ho tohizanao ny fiarahanao amin'ny Yehosoa fa nafinaritra anao tonga any amin'ny lantilanitra ianao lasa tsy manao teny intsony noho ny amin'ny adalanao sy ny tsy fantatry izay manjoanao any ialanao Yehosoa ohatra ny fitiavana vola sy ny fitiavana vady ny fitiavana rena dia zay hoe misaraka ianao sy Yehosoa dia mankany amin'ny ela anao ny farany zay fotsiny dia vita tsy lavitra mihitsy ny ela resaka efa akaiky be zao ny valiteny ary ampitiavana be tadio fa ampitiavana ny tenako anao zao fa tsy amikatezerana no tena ampitiavana be fa ny herin'ny teny no mampaheriny ely azy miteny ty teny ity tsy azo sangina ty tsy azo anaovana hoe ao anao fanaontsika ohatran'ny moperitsika na pastera tsy isy an'izany tsy mety an'izany ty teny ity velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra tahaka ny sabatra roa lely manindrona hatrany amin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka tsy mety malemilemy io teny Yehosoa io dia zay natonga ny Yehosoa miteny hoe teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanan'ny fony tsy ara-saina le olona tsy ara-saina ny mahazo an'ilay teny hoe aokitsiky vavaka riavana rehetra malala ho amin'ny tompo reny le hoe teny malefaka sady tsara lahatra ny amin'ny tanany reny zany avakeo ny Romanina 16:18 ao amin'ny Romanina 16:18 miteny an'izany ka tsy mideko ny hoe hitabataba aminao tsy izay izy fa ny herin'ny teny no mandefa ny teny ary tsy azo atao kilalao le teny zany zay zany mikasika ny aminy ka afaka ianao rehefa miaraka amin'ny Yehosoa ary rehefa tianao be Yehosoa ary vonona be no iara-mandeha aminy automatika ny fialana zany fantena fahafito salama tompoko azafady tompoko mba manontany fa tsy mahafantatra afaka manontany mihitsy ny izanizaka tena lasa saina mihitsy maheno an'izao lazainao izao ny nampianarina anay mantsy tompoko dia hoe efa nandatsaka ny rany ilay zanak'Andriamanitra dia voavonjy izao tontolo izao ary rehefa maty ony dia makany amin'ny afo fandiovana dia aveo makany an-danitra marina ve zany tompoko ary misy an'izany afo fandiovana zany ve saotra tompoko
de meko anao valiny zany retirety nadala daholo zany teny izy olona dala mihitsy no miteny an'izany mety ampiasaina devoly fantana fitaka daholo zany tsy miexiste ao anatin'ny soratra masina nambarany Ehosoa zany resaka zany ny nambarany Ehosoa dia zao aza manota intsony midika zany fa tsisy miteny mandalova ary amin'ny afo fandiovana tsisy an'izany ary ny tenin'ny eninareo teo dia hoe aza manota intsony fandrao anjoanao ny ratsy nono teo ary mbola nomenanao teny hoe raha minimanao tesika dia fiandrasana matahotra sy fatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo afo mirehitra avy any amin'ny dada iavangy eny emelanao ho any amin'ny afo be ianao dikan'izany ka mieritreretra daholo tsika ny teny izy andao averiko amin'izay ilay teny fa tsy maintsy nandingana kely moa satria zao tsy maintsy variana daholo ny tsere avy tena tsy mahafantatra izy ary lasa saina mihitsy mahainao zao kasainao zao zay mantsy tonga dia nampianarina zao rehefa nandatsaka ny rano ilay zanak'Andriamanitra dia voavony zao tontolo zao voavony zao tontolo zao izay mino azy ary ilay inona dia Yahosoa fa tsy Jesoa tena manindry mafy mihitsy ny Elia ny inona dia Yahosoa fa tsy Jesoa nay Jesosy satria Jesosy nay Jesoa tsy nanafaka olona tamin'ny fahotana fa mpisoloko ahy mpanimba olona mpamono olona nakany amin'ny hela amiliara izay matiny iny zay tsy ekeny lanity lanitra ntsony zany zay no mahatonga ny iraka tonga tsy azo ekena intsony ny famonoana olona fa zay teo vonono zareo any asitraponao kosa moa zay fa zay maniry ny teo vonjena manatona ny Ehosoa amin'ny alalany Elia zao hitanareo zao dia voavony zao tontolo zao ary rehefa matony dia makany amin'ny afo fandiovana fa nomeko toe tsy miexiste zany fa ny mpanao ratsy rehetrarehetra dia tany dia makany amin'ny farihy rehetra afy sy ny solofara Apocalypse 21:8 Apocalypse 21:8 fa ny isa sy ny tsy mino tonga avaka itsika le zay teny zay ity ny lalana andehanan'ny mpanota ity Apocalypse fa tsy misy an'izany afo fandiovana zany zata tena osana hoe mafy loatra nge zany tena zao rediredina adala tena adala kosa le olona ny tenin'Andriamanitra ve miteny hoe aza manota intsony ahoana ianao mbola metraka afo fandiovana ary foron'ny sainao zany fa tsy miexiste zany ny sasany mantsy mahita le teny hoe ampandalovina amin'ny afo ny asanao resaka asa no ampandalovina any fa tsy ny olona korony zany hoe zahana toetra zany ny asanao na mahatra na tsy mahatra zay asa nataon'ny olona akaiky amin'ny Ehosoa sedraina zay nataonao hoe tena vonina ny ady ve ianao sa tsy vonina ny ady fa tsy hoe mandalo afo fandiovana ianao tena tsy izy mihitsy zany me any aloha satria dia tena misy olona mirediredy fatany amin'ny tsy izy mihitsy Apocalypse 21:8 fa ny isa sy ny tsy mino ny vetaveta sy ny mpamon'olona ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy ny mpanao mpisampy ary ny mpandainga rehetra dia anany anjarany any amin'ny farihy rehetra afy sy ny solofara zay ny voalazany tenin'Andriamanitra fa tsy misy hoe afo fandiovana ary nitsindriny mihitsy ny fahafatesana faharoa mihitsy ny ary io mbola io zany miandry ny famahanao io ny maty voalohany dia le vatanao iny andefasany olona ferapara ianao dia nasana faty le vatanao iny fa ny fahafatesana faharoa kosany ilay fananao no mitsipy makany amin'ny farihy rehetra afy zay ny voalaza ao fa tsy misy idirany hoe afo fandiovana zany tsy misy an'izany eo ary lazay ny soatra masina koa nefa dia ity Korintianina voalohany toko fahaenina andin'ny fahasivy fa ny olona tsy masina olona tsy marina tsy mahazo miditra any amin'ny lanitra ny lanitra ka mieritreretra daholo tsika rehetrarehetra aza mety fitana ntsony Korintianina voalohany toko fahaenina andin'ny fahasivy moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompisampy ny mpakavadin'olona ny sodomita ny mpangalatra ny mpierina ny mpimamo sy ny mpanao ratsy mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany mazava io tenin'Andriamanitra io fa tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ny mpanao ratsy ninonina mpanao ratsy ny mpanota ny dikan'izay tsy mahazo makany amin'ny lanity ny lanitra zany ianao io zany tsy miexiste mihitsy ny afo fandiovana tsy miexiste zay zany ny valiteny menantsika rehetra
fitaka be vavy zany. Larana fahavalo, misy miverin-dalana ve eo aminareo sa tsisy na de raha misy de inona ny antony? Misy miverin-dalana tamin'ny andron'ny Yehosoa? Nga moa tsy niverin-dalana daholo ny jiosy tafaraka tamin'ny Yehosoa? 3 arivo nge niaraka taminy. 20 sisany tavely. Niverin-dalana sa tsy niverina zany? Niverina. Ary tena amin'ny milia mihitsy no niverin-dalana. Tamin'ny andron'ny apôstôly, misy niverin-dalana ve? Misy niverin-dalana. Anisan'izany Hyméneo, Alexandro ary Fileto. Verin-dalana ireo. Nanohitra ny tenin'ny Yehosoa. Nanohitra ny Yehosoa daholo. Misy miverin-dalana ve eo aminareo amin'ny Yehosoa ao? Miara-dia amin'ny Elia. Misy miverin-dalana. Rehefa nanohitra ny Yehosoa tsy tia le hoe afaka mifahotana, fa te hilomano amin'izao tontolo izao indray izy, hiverina amin'ny adalana. Dia hoy Andriamanitra hoe ny kisoa vavy efa misasa no miverina misy potaka indray, ary ny alika no miverina tamin'ny alohany. Nohariny Yehosoa amin'ny alika sy ny kisoa reny, izy nanao an'izay, ary marina lisiko. Ianao kosa hoe efa afaka tamin'ny fahotana, hiverina hiosina fahotana. Tovy amin'ny alika ianao, tovy amin'ny kisoa ianao. Tsy izany nanohatra anareo amin'izany, fa ny soratra masina no teny izany. Andala avakeo ny baibolinareo. Ao ane izany. Satria zaty efa nalohanao kosa ve mbola hohaninao? Inona zany mahasamihafa n'izany amin'ny alika tokoa? Kisoa efa avy ny sasana miverina misy potaka indray. Inona tokoa mahasamihafa anao amin'ny kisoa? Feny aza miditra amin'izany. Fa misy zany ka safidin'le olona ny te handeha amin'izay, dia nazy zay. Fa rehefa tsy safidinao ny handeha amin'izany, fa hitanao misy ny hatsarany Yehosoa. Amanariva nge ny olona mipetraka ato e. Mipetraka tsara atao amin'ny Yehosoa. Fa rehefa tsy tian'ny olona mankany amin'ny Yehosoa no miadalany teraka hiverina ho any amin'ny devoly izy, sitrapo zany. Tianao contrat amin'ny devoly indray, sitrapo zany. Dia lasa ny devoly izy. Mazava ngaman'izay. Larina fahasivy indray. Miarahaba. Na diso na marina le anarana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe izao ny izy, fa aleo hiandry ny fiverenany. Fa maso rehetra hita azy dia rehefa miseho izy dia milaza ny anarany. Tany dia mebe mihitsy ny amahenao izany resaka izany. Izy milaza aminao fa rehefa tonga izy amin'izany fotoana izany dia isy fotoana hibebahana. Misy fitenenana nga rehefa ho tonga izy ka hiverina dia afaka mibebaka intsony ianao. Fandringanana no entin'izany zanak'Andriamanitra zany rehefa tonga izy. Zay aloha dia meko anao zay. Tsy misy fafana mibebaka. Fa matoa tonga zany Elia zany dia tonga helolalana zany Yehosoa zany. Fa zany ny atao Elia, ary zay ny asan'ny Elia zay. Mamerina ny fon'ny olona amin'ny dada Iava, mialoha ny atongavan'ilay fanapotehana farany. Tsy izy ilay napotika farany fa Yehosoa. Ka raha ho avy Yehosoa zay ambesanareo io, zay tsy fantatrareo ny anarany, dia ho avy anapotika anareo izy fa tsisy fibebahana ho ataonareo izany intsony io. Ko aloha rehefa tonga izy dia ho hitany anarany sady tsy hiteny aminao. Ka ianao no izy mbo hitenenany. Zao raha miteny aminao Elia tsy miraharaha ianao. Tsika amin'izay ilay teny. Na diso na marina ilay larana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe izao ny izy. Mbola diso zanjo dia mbola teny demony indray zanjo. Hoe na diso na marina ilay larana dia tsy misy olona afaka hiteny teny izy. Fa avy nianatra ilay fampianarana antsika teo. Izao ny teny zanak'Andriamanitra hoe aza manota intsony. Ary izay miara-dia aminy dia tsisy manota intsony. Ary tsy misy olombelona hiteny amin'ity planeta tera teo ratsy ilay tsy manota intsony. Ny devoly irery ny tsy tian'izany. Ary ty teny ity dia teny demony no teny izy. Olona ampiasain'ny devoly no miteny sy demony zany. Devoly sy ny demony ray ihany. No miteny izany hoe na diso na marina ilay anarana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe izao no izy na izao no izy. Tsy efa niteny ve Yehosoa hoe izao ny ahafantaranareo ny voa. Ny azo tsara dia mamovo tsara, ary ny azo ratsy mamovo ratsy. Fa tsy niteny izany nga Yehosoa aminareo, ilay zanak'Andriamanitra tena marina. Any amin'ny voany no ahafantarana fa tena izy io na tsy izy io. Ary ina zany voany zany? Tsy mahay manota intsony. Zay foana ny teny io zanak'Andriamanitra hoe aza manota intsony. Ka rehefa tonga amin'izany toerana aza manota intsony izany ianao, tsy misy devoly mahay mipetraka amin'izany toerana zany.
fa ny mipetraka amin'izany toerana zany dia io Andriamanitra tompony teny io hoe aza manota intsony, ka rehefa ny olona ny tonga amin'izany toerana hoe aza manota intsony zany a Yahosoa zany resahana zany, ary Yahosoa azy maniraka ny Ely azy fa mbola teny demony daholo tony resaka tony hoe rehefa tonga izy dia hitantsika eny ataony iza milaza aminao fa raha tonga izy afaka mibebaka tsony ianao. Fandringana sy fanampitena no ataony amin'izany fotoana zany ary fanopazana ny olona ny afarimy rehetra hafa fa tsy mbola ifampiresaka aminao sy anao tsy misy nina ataony aminao zany, mbola fahatsokevitra daholo zany rehetrrehetra zany. Noho izany ny teniny eny dia mahitsy tsara, ny azo ny voany no afantarana ny azo many eno le tsy afaka etsika mihitsy le Matio toko fahafiry andasy jevatsika kely Matio toko fahafiry Matio ao amin'ny boky Matio no jerevantsika aloha mikasika ny amin'izay Matio toko fahafito manoko amin'ny andininy dimy ambin'ny folo ka hatrany amin'ny andininy valo ambin'ny folo. Matthieu 5 7 Matthieu 7 15 dia ny toko 15 ka hatramin'ny 18. Matthieu 7 15 ka hatramin'ny 18. Mitandrema ianareo fandao voafitaky ny mpamina ny sandoka izay mankao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny dia ambodia mitoa izy. Ny voany no afantaranareo azy, eo amin'ny voany ny ato amin'ny fiarahana amin'ilay zanak'Andriamanitra marina zao dia ny voany hoe tsy mahay manota intsony, noho ny amin'ilay teny hoe aza manota intsony, ary io fahotana io no mampisaraka ny olona tamin'io Andriamanitra Abrahama io. Raha hiaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ianao zany dia zao ny teny hoe aza manota intsony, satria Andriamanitra tsy miheno mampanota. Isia toko fahasivy amby dimampolo andiny voalohany sy faharoa, Isia 59:2. Indro ny tanany avatsy fefa mavonjy ary ny sofiny tsy ladilovana famary, fa ny heliko areo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Io Andriamanitra Abrahama io tsy mihaino mpanotanao vinonao. Zany ny van'izay ka ny afantarana zany fa tena io Andriamanitra marina io no tafaraka aminao ny voany izy ny jirevo. Ny voany no afantaranareo anazy, ka ina le voany aza manota intsony, ary ina ny asan'ilay fanahy masina tsy mampanota olona intsony, ary zay ny fahamarinana zay, ary tsy misy ankoatran'izay. Manoto voaloboka mitsilo va ny olona na avy amin'ny songosongo dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara, fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. Zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, tsy mety hifangaro io azo. Ka rehefa ny rezultat hitanao tsy manota intsony, zay le tenin'ilay Andriamanitra avo indrindra zay, ilay zanany tsy iza fa Yahosoa. Zay le fahamarinana. Hitanao izy zao ny azo no afantaranao ny voany. Ka rehefa ianao mbola hiandry an'izany hoe aleo rehefa tonga izy hitantsika dia voly no miteny an'izay. Ny antony raha tonga io Yahosoa amin'izany fotoana zany io Andriamanitra marina io andringana izy fa tsy haiko ny mbola misy fivebahana ao ataonao. Ny fivebahana ataonao dia Eliany manao an'izay, mamerina ny fony ray amin'ny zanany ary ny fony zanany amin'ny ray, zao ataony Elia zao ngely izy. So za miantsoantso anareo zao. Fa rehefa tonga zany Yahosoa zany na navakeo tsara ny teny fa fandringanana no ataony, fanampitena ary tsisy resaka tsony, fanavana ny ratsy sy ny tsara no ataony amin'izany fotoana zany, ary hitondra ny ratsy ho any amin'ny faharimy rehetra afo sy ny solofarany dia fandrehoany, hitondra ny tsara kosa izy ho any amin'ny lantilanta misy anazy. Zay ny programma an'izay. Fa ianao sy ny tranao raha mbola miandry an'izany resaka izany hoe rehefa tonga izy vao mahita an'izany mbola fahatsoany ihany ary avinavina ny tsy fitiavanareo marina mahatonga anareo manao an'izany. Dao indray tsika toy ny manaraka numéro 9 le teo dia rehefa tonga izy milaza ny anarana, izy ary tsy resaka aminao fa izy ary ho atsipiny any amin'ny elo ary ianao sy any amin'ny farimy rehetra hafa resaka aminao amin'ny ahoana. Zao amin'izao fotoana izao ny fibebahana, fa tsy rehefa tonga izy voeritreritra ny bebaka anao zany nge ka tsy misy tsony. Numéro 10 manaja anao. 12 taona no nampoko an'i Jesosy, ny aiky za fa manota
ary manota za mandrak'izao. Ary maniry no afaka amin'ny fahotana mba hilamina ny fanahy rehefa any akoatra. Ka ny tiako fantatra dia vao tonga ao am-piangonanareo ve zany aho dia afaka amin'ny fahotana, ka rehefa mody any an-trano dia tsy manota intsony. Efa nyteneniko aminao fa miankina amin'ny fitiavanao sy ny fanekenao izao teny marina izao. Fitiavana anao nge izao teny izao e. Rehefa raisinao fitiavanao dia tena afaka mihitsy ianao eo ny eo. Na dia mbola ny an-tranonao azy ianao dia efa manafaka eo soa. Rehefa mifonao ny fitiavana ny hoe teo afaka za. Ny fonao mity, ny fonao manakeny eo soa, za teo afaka eo soa, zay ihany ny andrasany. Dia tonga aminao ny famonjena tahaka ny naovany an'i Zakaiosy. Zakaiosy maniry ny famonjena, niakatra eny ambony azy izy mba hitany eo soa. Dia ozy eo soa mantsy azy hoe anio ny tonga aminao ny famonjena Zakaiosy. Olo izany koa ny ianao. Maniry koa anao niaraka amin'ny eo soa, teo afaka amin'ny fahotana ianao. Anio dia anio ihany dia misy aminao ny voninany, na dia ny an-tranonao azy ianao. Fa rehefa ianao kosa moa zany ho an'izay manao toetra hafahafa, hoe mitsapatsapa fa tsy tena mahafantatra ny hatsarany zany Andriamanitra manala fahotana zany fa mitsapatsapa, dia tsisy nina ho hitanao eny andrarany. Ty zahatra efa ianao zavatra hafa ny tianao tongavana. Tsy mba le fitiavana nomeny ianao no mba eritreretinao hoe tena mba tinga izy matoa nidina ankety hamonjy anao. Rehefa hafahafa ianao dia tsisy nina ho raisinao. Fa rehefa tena henonao zany teny zany ary minao fa tena marina zany ary teo vonjena ianao, vorofon'izany ireo olona manarivony be dehibe ireo. Dia lazaiko aminao fa tena fanafahana miaraka amin'ny Ehosoa. Anio raha mino anao dia miseho ny voninatr'Andriamanitra. Zany foana ny teny Ehosoa zany. Ka rehefa mino anao fa tena mpamonjy Ehosoa, anio dia anio ihany dia afaka ianao. Tsy miandry makaty am-piangonan'i Ehosoa akory ny arany, fa tsy maintsy makaty kosa ianao, satria raha vao tsy mandeha makaty ianao orinan'izay fahatsarana azonao zay fa lasany amin'ny toeran-kafa, niongotra aminao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsisy nina raisinao tsony. Fa ny dikany iny dia manatona aty amin'izay ianao, satria mitaky batisa amin'izay orinan'izany fanekenao ny famarinana zany. Tsy maintsy atao batisa amin'izay ianao. Mba handraisanao ilay fanahy masina hiaranao amin'ny lalakalehanao. Zay zany ny valiteny ho an'ilay teo zany. Larana fa 1:10. Izao ihany le teo, ny mahalasa saina mantsy, le tarihany voalohany zany ity. Ny mahalasa saina mantsy, na manao ratsy ahy, na manao ratsy ahy aza ny olona iray dia le teny hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manao ratsy. Zany hoe tsy tokony ho tehitra amin'izay nanao ratsy ve fa lasa mamono azy. Zay aloha mbola tsy nanao an'izany hoe namono ny fahavalon'ilay zany, tsy nanao an'izany. Tsisy an'izany mihitsy ny ato. Fa mantsy ianao hoe ohatrany efa ndasikely hoe zany hoe tsy tokony ho tehitra amin'izay nanao ratsy ve fa lasa mamono azy. Raha vao manao ratsy any Ehosoa kosa aloha tsy hiditra amin'izany resaka rahazomoa zany kosa ny. Zay hiaro ny voninahitry ny Andriamanitra ny ka raha zany ny ambanimbany sy atao tsinitsinina dia tsisy miavana amin'izany kosa aloha. Satria izany mihitsy ny hoe fanoherana ny Ehosoa zany. Fa raha zavatra hafa kosa ny tsisy olana mihitsy. Fa raha vao zany Andriamanitra lehibe sy le goavana zany tokony miamboninahitra zany kosa ny misy mikitikitika ary zavatra hafa ny atao amin'izany zany aloha tsisy mandevitra amin'izany. Elias tsy mandevitra amin'izany. Zany mihitsy ny azako, andravana izay manao an'izany. Zay le hoe izay manome voninahitra dia meko voninahitra, fa izay manana baraka anahy kosa ataoko hafa-baraka. Ka raha ianao zany tena hiaraka amin'ny Andriamanitra marina io dia tena mila saro-piaro aminazy ianao. Zay. Ka raha izay ihany ny azo ohatrany hoe tsy fanarahana, raha manohitra ny Ehosoa ianao, tsy mifanaraka mihitsy hatramin'ny farany. Zay ilay hoe tsy azo atao mantsy mandika ny olana ny Ehosoa io. Fa raha ny ankoatran'izay hoe tsisy olana mihitsy. Fa raha vao hoe zavatra hafany zahatra azo leferina daholo nge zany, azo atao nge mananatra tsara ny rahalahinao na ny anabavinao na ny adanao. Anaro izy raha manao tsy mety izy.
fa tsy mila mitezitra anazy. Fa raha ohatrany koa tsy efa manao zavatra mihoatra amin'ny mety am'izay ka lasa makany amin'ny fanoirana ny Jehosoa, zavatra hafa am'izay izy. Am'izay kosa dia mahazo tezitra ianao satria efa manohitra ny tenin'ny Jehosoa izy ny dikan'izany. Zay hafa indray zay. Zay zany ny valy teny menanao hoe raha ato amin'ny Jehosoa tsy misy olona tezitezitra am'izay mandeha an'izany. Mety matezitra anao ilay izy fa tsy miala anao, zay fotsiny dia vita. Satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tezera fa aza manota. Zay ny fampianarana nazavaina am'izay rehefa nandeha nampianatra ny apôstôly, satria Jehosoa tezitra. Araka ny teniko be dia be ny fotoana nampatezitra ny Jehosoako ny aviavy ary ho aty aviavy tsy manintsy dia nozonony fotsiny zao. Tezitrako tsy namokatra teo anatreny dia alany zany. Dia izay no tonga ny hoe ny fahatezerana tsy tokony misy amin'ny olona fa raha tezitra ianao aza manota. Ohatra, be desy ilay manao tsy mety, izany azo atao tsara mihitsy izany. Fa tsy manota ianao raha manao an'izany. Raha mananatra olona ianao tsy manota ianao, tsisy fahotana mihitsy izany. Fa ny tsy mety izany tena marina koa mantsy ilay olona resahany Jehosoa tamin'ireny fotoana ireny mbola tsisy olona tafaraka aminazy akory, fa samy olona mpanao ratsy. Mbola vao manomboka mitoro teny Jehosoa. Ianao mitezitezitra ny rahalahy hoe fiainao koa raha mba manao ratsy tahaka anazy, izay ny teny tiany Jehosoa tenenina nge. Aza mitsara ny rahalahinao na aza miteny rahalahinao ianao, aza mitezitra amin'ny rahalahinao fa tsy mety nge zany. Satria ianao koa raha mba manao tsy mety tahaka anazy. Fa rehefa tonga aty amin'ny Jehosoa amin'izay ianao olona tsy manao ratsy intsony ianao ety, iny moa tokony hampatezitra anao. Fa raha tezitra ianao noho ny amin'ilay tsy mety nataon'ny olona mahatonga anao tezitra, noho ny amin'ny fanaovan-tsinitsiny Andriamanitra anao. Ka raha vao izay indray dia tsy mety tsy azo atao mihitsy izay. Toka fazonao amin'izay nga mandeha tiako tenenina teo nga fa raha somary nibana kely lavalava antsika teo. Tsy andiny fa narana faharoa ambin'ny folo miarabanao. Ianao milaza misy mpangalatahaka ny anaran'i Jehosoa, fa ny ahafantarana azy dia ilay tena Jehosoa tsy manota ary mampanota. Fa ny ahafantarana azy dia ilay tena Jehosoa tsy manota ary mampanota. Fa an'ilay mpangalatra Jehosoa kosa dia manota. Ka misy fahatsoana kely nga amin'ilay soratra eo. Ka ahoana koa izany raha mba ohatr' izany fa ilay miaraka amin'ny Jesosy sandoka no mpanota, fa miaraka amin'ilay tena Jesosy no tsy manota. Tena mampime kosa lizika. Ohatra amin'ity ampitana reo hoe misy mangalatahaka anaran'i Jehosoa. Na ny anarana izy hoe indray Jehosoa dia indray Jesosy efa tsy mety mihitsy izy. Zany Jesosy zany efa tsisy izay tsy mahafantatra an'izany zao tontolo izao. Tany Amerika izay teo. Mbola tsy mafy noho ny Amerikanina nareo ny fanirana an'io famarinana io. Raha eto Madagasikara tsy. Fa ny Amerikanina no tena loza mihitsy ny ataony amin'ny resaka Jesosy io, fa tsy te halala sy te hafantatra ary tena miady aminao izy ny farany. Ento anateny hoe izay moa nandeha fasansary basy mihitsy nampatahoriny amin'izay hoe tezitra be izy tao anatin'ilay izy dia izany ny ataony zareo izany, fa tsy maintsy toriana tsy maintsy ampianarana anazy ny teny. Dia ry zareo tena manizigizina mihitsy fa Jesosy dia tsy maintsy ny azy Jesosy. Na mpanota io na tsy mpanota io izay miaraka aminy dia izy tsy te halala. Jesosy foana ny azy. Na mandefa toko sy andininy aminy ianao dia sady tsy mihaino izy tsy mijery. Jesosy fotsiny ny azy dia izay hatrany farany. Dia ilay Jaona 3:16 mihitsy mihaino hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny zanaka, izao toy izao nomeny zanalahy tokana mba tsy hivezy mino azy. Tena iny kopikole izy rehetra mihitsy. Izany hoe miafina ao anatin'ny teny izy rehetra dia mahazo manota izy izany. Fa eo fotsiny ilay zanak'Andriamanitra efa nisolovaika an'ilay fahotana dia mahazo manota izy fa tsy problème intsony. Izany nampianaran'i Jesosy anazy. Ka raha miteny hoe misy Jesosy tsara sy Jesosy ratsy, rehefa Jesosy dia samy vandana daholo. Izay ilay izy. Tiako tenenina mpanota daholo rehefa miaraka amin'ny Jesosy, fa tsy misy hoe ty misy Jesosy tsara, ty misy Jesosy ratsy. Jesosy anankiray, Jesosy teto amin'ity planeta Terra ity,
nitovizanareo menakavy ary fampianarana tokana ny menanareo dia Jaona 3:16 mihitsy. Misy ny Jaona 1:8 na fangaronareo amin'izay reo dia io nareo fananota zay ny fampianarana Jesosy ka tsy misy aty amin'le anay kosa nge Jesosy tsara aza miteniteny foana tsisy Jesosy tsara zany. Samy ratsy daholo reo, samy nampanota anareo. Fanontaniana numéro 13 indray, ka ianao koa ane manota ramanambady? Tena tsy manota mihitsy ny ramanambady satria lalàny efa nomeny dada Iavata arikatra amin'ny famoronanareo olombelona zany. Rehefa niforonanareo dia dada Iava hoe lasy vavy namorona anazy ary avy eo dia nalaina avy eo amin'ny Adama zany ny torateziny araka ny voalazan'ny soratra masina tany aminareo dia hoe nasiana nofo iny ary nanamboarana vehivavy an'ny Adama dia lasa hoe Aiva ny anarany. Dia natonga olombelona miteny hoe Adama sy Eva, ny anarany Adama, Aiva. Zay reo olombelona reo dia nataon'Andriamanitra hoe ary noho izany dia andao ny rainy sy ny reny izy ka hiambana amin'ny vadiny ary nofo ray ihany izy roa, nofo ray ihany izy roa, tsodrano be zany. Hikambana amin'ny vadiny izy, zany hoe hivady amin'ny vadiny izy ary lasa nofo ray izy roa noho ny izy hivady dia rafa nofo ray izy roa. Autorisation céleste izany, zany hoe autorisation avy any amin'ny lanitra ny lanitra ka tsy manota mihitsy ianao na manao an'izany aza. Fa fahatsoana be vava zany fisainanao zany. Ny dikan'ilay ten'Andriamanitra arikatra amin'ilay hoe rehefa mitokana hivavaka nareo roa dia aza mitambatra fandriana fa aleo misaraka mba tsy ho azo ny fakapananareo. Inona ny antony? Lasa hivady eo nareo dia ho adinonareo mihitsy ny fe olona mitokantena ao amin'Andriamanitra ny nareo. Ka ny dika mitokantena dia hoe aza ilengelenina zavatra hafa intsony nareo fa ianao sy ahosoarery hatramin'ny farany. Kisakany ny vadinao fa tsy fahotana velively akory ny manambady. Autorisation avy any amin'ny dada Iava mihitsy zany. Ary izay mitsipaka amin'izany indray raha lasa olona tsy izy. Voarara ny soratra masina ny mandrara olona tsy hanambady. Ianao tsy mahazo mivady amin'io, tsy azo atao zany. Fa rehefa vadiny io dia azony atao tsara mivady amin'io satria lalàna ny menana azy zany. Ka raha manambady Elia dia tsy fahotana ny Elia mihitsy zany fa autorisation. Ary izay olona mandrara n'izany indray raha lasa mpanota ny dikan'izay. Satria nomena autorisation zany fanambadiana zany. Zay. Zany hoe evakeo soratra masonareo fa zay ny hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hiaraka amin'ny vadiny izy dia lasa hikambana amin'ny vadiny izy dia lasa nofo ray izy roa satria ny vady izy roa lasa nofo ray izy. Dada Iava mihitsy na nomena izany baiko zany. Golavinao ara ve zany izy? Zay ny valiteny. Io zany tsy isy fahotana mihitsy ny amin'izany hevitra izany na ndray. Numéro 14. Miarahaba tompoko. Tena faly be za maheno ny fampianaranao. Tena resy lahatra mihoatra ny 100 isan-jato na dia mbola tsy hainako aza ilay tsy mpanota satria mbola tsy tonga any aminareo za. Fa vao maly no naheno sy nahita kanefa tena mahatsiaro sambatra be za ary ho avy. Fa ny saiko anontaniako dia mba manao ahoana ny mikasika ny reny maty reny satria tena mba olona nitady an'Andriamanitra ny reniko talohan'ny nafatesany kanefa tsy nahita izy. Satria izao vao hitako hoe ity torianao ity no marina kanefa izy tsy mba naheno an'izao. Dia tsy hita tokoa moa izay atao fa saorany Yehosoa ianao no nahita fa aza eritreretina n'izay efa lasa any anazy ny azy. Tsy hitanao izay omena tsiny amin'izany sady tsy hitanao izay hoe iza no diso amin'izany, tsy hita izay naovana azy. Fa ianao no misaorany Yehosoa tamin'izao fotoana izao no nandrenesanao ny Yehosoa vonjeo ny fanahinao. Satria ny fanahy tsy misy raisy reny, ny vatananao no misy raisy reny fa ny fanahinao tsy misy raisy reny, zany navonjeo ny fanahinao. Elia tsy tonga hamonjy olona nofo fa tonga hamonjy an'ilay fanahiny. Fanahy zao hatongavanay zao, ndao hamonjy ny fanahy, ndao hiaraka amin'ny Yehosoa amin'izay. Dia mirary soanao tonga soa Elia ho tonga soa aty amin'ny fanjakana masina, taheno soa atao lengetsikety rehetra zany. Numéro 15. Miarahaba, tsy mihina kisoa zany ny finoanareo? Ny nonay dia Yehosoa, ary Yehosoa zany nanamboatra ny zavatra rehetra rehetra, na kisoa na inona na inona.
hoaniny atao amin'ny eosy hoany zavatra rehetrarehetra afa-tsy ny zavatra tsy tiany ihany, ny zavatra tsy hoaninay ato dia ny biby lava ary devoly reny, ny sahona satria devoly reny, ny zavatra mifandray amin'ny devoly tsy isy hoaninay, fa rehefa tsy mifandray amin'ny devoly ny endrikany dia hoaninay. Dia rehefa tianay koa afaka hoaninay dolodolo ny zavatra rehetrarehetra fa izay tianay ihany. Rehefa tianao dia hoaninao, rehefa tsy tianao dia azo hoanina. Ny tsy azo hoanina ato dia ny zavatra nokendaina, dia ny rà, ary ny zavatra naterina any amin'ny sampy izany ihany no tsy azonay hoanina. Fa ny ankoatran'izay hoaninay daholo rehefa tianay ka amidy eny an-tsena. Mazava angamin'izay, izany hoe azo atao tsara mihinana kisoa, kisio ny lasan'ny soratany ato, kisoa nga mantinitenenina. Numéro 16, salama tompoko. Io Andriamanitra io dia be fitiavana sy mpamindra fo, ka amin'ny andro farany izay rehetra manatona azy dia ho raisiny daholo, fa tsy mampijalona mandingana izany izy. Mbola hevitra avy any amin'ny devoly satana ihany izany alefanao izany. Izy nampianatra anao an'izany fa tsy Andriamanitra Abrahama io izany. Ny Andriamanitra Abrahama dia izao mihitsy ny teneniny. Tsy manaiky ny fanoherana ny teniny izany izy. Ko maninona moa naringany ny Israelianina rehefa nandika ny teniny aminao? Mpamindra fo izy nga izany aminao, amin'izany hevitra izany. Iza no nandefa ny zanak'Israely lasan-devo? Raha tsy izy ihany, mpamindra fo izy izany aminao amin'izany. Izay ohatsy ny valiny. Iza no nandefa ny safodrano tamin'ity tany ity? Raha tsy io Andriamanitra Abrahama io, mpamindra fo izany izy aminao amin'izany. Teny dia moa izany hoe Andriamanitra mamindra fo izany. Mamindra fo amin'izay tiany amindrana fo izy, condition ka tiana azy olona io. Ary rehefa tiana azy dia manina moa? Manaja azy tsy mankatoy ny teniny, fa tsy ianao izay sady tsy manaja anazy no tsy mankatoy ny teniny, mbola mampirafy anazy amin'ny Andriamanitra hafa. Ahoana moa izy ny hamindra fo aminao? Ko raha tsy terenao amin'izany kosa izy. Ega mivaly teny amin'ilay olona hoe mamindra fo izy fa amin'ny olona izay tia azy. Dia hoe za mindra fo amin'izay tiako amindrana fo. Tiana azy ny olona iny matoa amindrana fo. Rehefa tsy tiana azy ianao izy tsy hamindra fo aminao izany. Ianao izay hoe fahavalony, ahoana moa izy ny hamindra fo aminao? Zay izany ny teny nomeny antsika aloha fa ohatran'ny hatreo angamba ilay fanontaniana dia tsy misy tsony a. Ireo lasa tsy vetivety raha mbola misy a. Efa miraika ambin'ny folo latsaka fahatelo izao a. Dia miantsy raha mbola misy kely faraparany angaminy fa rehefa tsy misy tsony dia zay izany fa dia tapitra izany ozy ny mpandefa mesazy rehetrarehetra ty hoe tsisy tsony ny mesazy fa ny farana hatreo izany ny mesazy a. Mirary soantsika rehetra ho faly nandrea izany teny izany. Mialà amin'ny Jesosy sy Jesoa, mialà amin'ny Jésus tsy zasy, mahitsy be ny teniny eny ahy. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetra ao. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny eny nareo dia mipetra ao. Rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io. Iraky Satana io, hanipy olona ny amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana izany io fa lainga. Lainga izany. Tsy nandatsaka ny rany izany iny, lainga izany. Tsisy nataony izany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direkta fotsiny izao izy. Ny rahan'ny Satana izy hamitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mahazo manao ny adalanao ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanitra lanitra izany mpanota izany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io hoe famindram-ponga io Ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo, ho an'izay tia azy izany. Fa ny exploité ny devoly izay teny izay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalana. Jereo amin'izany ny fanaovana famitany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalana ianao. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka miheny a. Hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialà amin'ny Jesosy, mialà amin'ny Jesoa. Hitanao tsara izy izay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy izao tontolo izao. Samy mieritreritra, izay tonga saina manapa-hevitra, manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro hiantsoana farany anareo rehetrarehetra. Tena tsy diko mihitsy hoe hiantsoana farany anareo rehetrarehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka izany ary. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva.
tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Jehosoa ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra dieny fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Iaiava zay dia Jehosoa sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Iaiava, saotra betsaka azontsika amin'izay teny mena zay, ary ny fandriany Elia dia tonga saina daholo ny rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Jehosoa no anarany. Ary vavatsika. Saotra betsaka dadamala Iaiava. Taio zany teny zany. Fa tena teny hitondra soa sy fahasoavana amin'ny rehetra miaina, ary fahatsarana ho an'ny rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsona ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy, valio teny ny tsirairay avy dadamala Iaiava. Mamalia vavaka ianao, voninahitra ho anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dadamalalo Iaiava. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Jehosoa. Voninahitra no mandrakizay. Amin'ny anaranao Jehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia mirahaso tira samy teny Jehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarantsika manaraka indray. Fiarahana.